Rihavana malala rehetra amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio fahatelo ny volana May 2024 mbola mipanjina ny lohahevitra isika manao hoe mampahery ny fanahy masina. Rihavana saotra sy idiran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo fairaika amin'ny fitopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Iara idiran'Andriamanitra isika manao hoe ianao Jehova ao no itokiko, aoka tsy homenatra mandrakizay aho, vonjeo ny fahamarinanao ka afao, atongilanao amiko ny sofinao ka vonjeo aho, aoka ho vato lampy fonenana ho atoniko mandrakariva ianao, izay efa nandidy hamonjy ahy, faharam-batoko sy batery fiarovana ho ahy ianao. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra Ray zanaka ary fanahy masina, nideranao izay mahatsiaro ny fitiavanao sy ny famindramponao, izay anehoanao ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanay. Mankalaza anao izay fa tompo ianao, Andriamanitray, tsy misy tahaka anao, tsy misy azo arina aminao, ilay Andriamanitra tsy manan-tsahala, ilay Andriamanitra tsy manam-paharoa. Misaotra mankasitraka anao izahay tamin'izay rehetra nombanao anay sy nitantananao ny fiainanay, indrindra fa raha namakivaky ny alin'iny izahay dia mbola nahatratra indray izao maraim-baovao izao. Fa aina sy famindrampo no omenao anay, ka tsy mitsahatra izahay ny misaotra anao, fa are-pahasoavana tsy hita lany zarainao aminay isan'andro izany. Mankasitraka anao izahay, fa amin'izao maraina izao dia ato an-tranonao no hanomboanay ny fiainanay, ka midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao izahay. Ankehitriny Andriamanitra, mahatsiaro ihany koa izahay fa tsy tanteraka manoloana ny fahamasinanao, dia mangataka famindrampo sy famelan-keloka avy aminao izahay. Miaiky ny fahadisoanay sy ny fahotanay eo anatrehanao izahay, izay nampalahelo ny fanahinao masina, ary mety nampalahelo ny hafa ihany koa azy, izay mety tsy voatanisanay eto anatrehanao, fa misy ny nataonay fanahiniana, misy ihany koa anefa izay tsy nininay, kanefa dia nataonay. Fantatray fa Andriamanitra mamindra fo tokoa ianao amin'ny Jesosy Kristy zanakao, dia izany no irinay ankehitriny, izany famindrampo sy famelan-keloka izany, mba ho voavela heloka izahay, ho vita fihavanana aminao izahay, hamakivaky indray izao tontolo andro vaovao, omenao ho diavinay izao, ka tsy hanatsiny eo anatrehanao, ho madio eo anatrehanao. Dia mino sy matoky ary izahay, fa Andriamanitra miombona aminay indray ianao eto amin'ity fitoerana masina ity, dia ahita miariary ny voninahitrao izahay, atsapa ny fanatrehanao, ary andray ny fahasoavana sy ny fitahiana avy aminao indray amin'izao fotoana izao. Dia izay rehetra tanterahanay eto dia apetrakay ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompo sy mpamonjy anay, ilay fanahy masina mpampahery anay no ivavahanay toy izany. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Ankehitriny Andriamanitra dia tonga ny fotoana hitenenanao aminay indray, hanomezanao anay fampaherezana, hampahafantaranao anay ny sitraponao. Mangataka aminao ary izahay, hanomezanao anay ilay sofina mahay mandre, ny saina hifantoka amin'ny teninao, ny fonay haindray izany teny izany, mba ho tonga fahariana vaovao anatinay tokoa izany, ka iainanay sy velomanay indray, hoentinay mamakivaky izao tontolo andro vaovao izay nomenao diavinay izao. Fanahy masina, hameno anay anie ianao, ahatakaranay marina tokoa izay sitraponao Andriamanitra amin'izao anio izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen. Ny anjara mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'izao anio izao dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 2:20, ny 15 ka hatramin'ny 20. Lioka 2:20, ny 15 ka hatramin'ny 20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fahalazaiko aminareo, nazovo no manaiky eo anatrehan'ny olona dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaha eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovo no hanao teny hanohitra ny zanak'olona
dia azo famelan-keloka fa izay mitena ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra nareo amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana izy dia aza manaza avalinareo na izay holazainareo, fa ny fanahy masina no ampianatra nareo amin'izany ora izany izay mety holazainareo. Amen. Say masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola ho ampitombona ao aminareo mandraikariva ny riavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fiadanany. Amen. Araka izay efa novakiana tamintsika teo ny anjara mofinaina ao antsika dia ny filazantsara araka ny Luka 2:20, ny 15 ka hatramin'ny 20 ary izay raha teo no andeha angalantsika afatra ho fampaherezana indray amin'ity anio ity izay tiany ny tompo ambara sy anokafana ny saintsika indray, mibanjina ny loha hevitra hoe mampahery ny fanahy masina isika. Ary ao anatin'izao perikopa manjara mofinaina antsika izao dia tsapantsika ao anatin'izany zany hoe lanjan'ny fanahy masina izany sy ny asan'ny fanahy masina ihany koa. Eto dia resaka nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany izay mananatra azy ireo mba tsy hanahaka ny fanaon'ny fariseo na anaraka ny fampianaran'izy ireo sy izay zavatra mety ho ataony no nataon'i Jesosy Kristy. Eo ihany koa ny fananarana azy ireo mba tsy hatahotr'olona amin'ny filazahana ny sy fanambarana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainan'izy ireo. Jesosy Kristy mananatra ny mpianatra mba tonga azy ireo tsy hijery ny fanao eny ivelany fa hifantoka amin'ny finoana kosa sy ny fanambarana an'i Jesosy Kristy dia ilay filazantsara velona izay hiainana sy ambara. Eto amin'izao mofinainantsika izao dia milaza Jesosy Kristy ny amin'ny fandavana sy fanekena, ny amin'ny fanahy masina ny zanak'olona, dia hitataratra amin'izao ihany koa ny amin'ny fitsarana farany izay hitranga. Fa ny hafatra izay ho raisintsika amin'izao mofinaina izao, ny hafatra voalohany dia hoe Jesosy Kristy miandany amin'izay olona manaiky azy. Eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 19 no ahitantsika izany. Milaza izy hoe nazovo no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Ny hafatra tian'i Jesosy Kristy ampitaina ho an'ireto mpianatra ireto eto dia ny ahafahan'izy ireo hanana fahasahiana hijoro amin'ny finoana izay efa nampianaran'i Jesosy Kristy azy, fa Jesosy Kristy ilay filazantsara velona, Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ny fiainana, ka ampirisihana, ampianarina, anarina ireto mpianatra ireto mba hijoro amin'izany zavatra izany, fa i Jesosy Kristy irery ihany no filazantsara izay tiana ambara eto. Mba hanaiky azy eo anatrehan'ny olona, hanaiky azy eo anatrehan'ny fiangonana, manoloana ireo fariseo, manoloana ireo mpanora-dalàna, dia asa hijoro amin'izany finoana izany izy reto. Fa tenen'i Jesosy Kristy hoe raha manaiky ahy ianareo izy eo anatrehan'ny olona, izany hoe ny olona rehetra, dia ho ekena kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Izany hoe amin'ilay fotoana farany izay havian'i Jesosy Kristy, fa ny asa tanterahan'ireto mpianatra ireto dia amin'ny fotoana fahavelomany, fa izay hiafarany kosa dia amin'ny fotoana izay hatongavan'i Jesosy Kristy. Fa raha mahandahy kosa izy dia ho lavin'i Jesosy Kristy kosa amin'ny fitsarana farany. Izany hoe mitaona antsika mpanaradian'i Jesosy Kristy ihany koa izao tenin'Andriamanitra izao, mba hananantsika fahasahiana hijoro amin'ny finoantsika dia ilay Jesosy Kristy izay efa nambara tamintsika fa izy no tompo, izy no zanak'Andriamanitra, izy ilay efa nitsangana tamin'ny maty, dia izany ihany koa no ampaherezana antsika mba ho sahy isika hijoro vavolombelona izany Jesosy Kristy izany any amin'ny fiarahamonina misy antsika. Mety ho sarotra izany, kanefa ampaherezana izao soratra masina izao isika mba hanaiky eo anatrehan'ny olona rehetra an'izany Jesosy Kristy izany. Tsy hoe manaiky fotsiny ihany ao anatin'ny saintsika, fa amin'ny fiainantsika manontolo, amin'izay rehetra tanterahantsika no hanekentsika an'izany Jesosy Kristy izany. Manaiky ny tenin'i Jesosy Kristy, manaiky izay rehetra ambaran'i Jesosy Kristy amintsika, ary manaiky hiaina
izay ambaran'i Jesosy Kristy amintsika araka ny fampianarana izay efa voaray antsika raha teo. Izany no tao man'izao soratra masina izao sy ampaherezan'izao soratra masina izao amintsika ihany koa. Ny afatra faharoa dia izao hoe tandremo ny teny ratsy ny fanahy masina. Hitantsika eo amin'ny andininy 10 izany. Fa nazovina no anao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ny tiany Jesosy Kristy ambara dia hoe azo famelan-keloka ihany ny olona amin'ny andavany an'i Jesosy Kristy, hoe tsy zanak'Andriamanitra na hoe efa nitsangana tamin'ny maty, rehefa mibebaka izy ka tonga saina mbola azo famelan-keloka. Fa ny miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloka na oviana. Inona moa ilay hoe miteny ratsy ny fanahy masina? Miteny ratsy ny fanahy masina ny olona rehefa tsy manaiky hiasana ny fanahy masina intsony, rehefa tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina intsony fa mandeha amin'ny herin'ny tenany, mandeha amin'ny fahaizana mampahalalany, tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainany. Izany no atao hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Ka rehefa tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina isika mazava ho azy, fa tsy hahalala intsony hoe inona no marina, inona no ankasitrahana, tsy hahafantatra intsony izay tian'Andriamanitra hitarihana ny fiainantsika. Rehefa tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina isika dia tsy tonga amin'izany fibebahana izany intsony. Ka mazava ho azy rehefa tsy tonga amin'ny fibebahana isika dia tsy ahazo famelan-keloka. Tandremo miteny ratsy ny fanahy masina, fa tsy ahazo famelan-keloka izay miteny ratsy ny fanahy masina. Koa meteza rariavana ho tarihin'ny fanahy masina, meteza hanaiky ny fanahy masina hiasa eo amin'ny fiainanao amin'ny zavatra rehetra. Mety adintsika indraindray ny mivavaka amin'ny fanahy masina, izay tokony hataontsika, izay tokony ho tanterahantsika. Ny fanahy masina ny tokony hangatahantsika, hitarika antsika hahalala ny marina, hahalala izay ankasitrahan'Andriamanitra rehefa avy mandray ny tenin'Andriamanitra isika. Meteza ho tarihan'ny fanahy masina, andehanantsika arak'izay hitarihan'ny fanahy masina antsika. Fa ny afatra fahatelo dia izao hoe mampahery antsika ny fanahy masina amin'ny fotoana izay hatrehantsika ny fanenjehana. Eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 no ahitantsika izany. Fa ny 12 manao hoe fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Jesosy Kristy eto dia miresaka amin'ny mpianatra, fa izy ireo dia ho enjehana, izy ireo dia ho ankahalaina, izy ireo dia mety ho fatorana, mety ho vononany amin'ny fitorian'ny filazaon-tsara, mety hiseho amin'ny atrehan'ny fitsarana izy ireo. Ary tanteraka tokoa izany rehefa lasy Jesosy Kristy dia ny fanahy masina no nomeny ho an'ny olona, ho mpitarika azy, ho mpapafantatra azy ny zavatra rehetra. Fa niahatra tamin'ireto mpianatra Jesosy Kristy reto koa izany hoe fanenjehana izany, ary niafara tamin'ny fahafatesana mihitsy ary izany. Tao anatin'izany dia niatrika fitsarana izy ireo teo anatrehan'ny olona, teo anatrehan'ny sinagoga, teo anatrehan'ny mpanapaka. Kanefa tsy natahotra izy satria efa nomena ny fanahy izay nampiteny azy ireo, nampijoro azy ireo. Dia ny fanahy masina ihany koa mampahery antsika amin'izao andro iainantsika izao. Rehefa mijoro marina amin'ny finoana maha-kristianina antsika isika dia enjehan'ny olona. Eny fa na dia ao anatrehan'ny fianakaviana aza, na dia ao anatin'ny ankohonana aza, mety miatrika izany fanenjehana izany isika. Amin'izao fotoana iainantsika izao maro ny kristianina izay miatra manaina mihitsy ny fitorian'ny filazaon-tsara. Ary hitantsika tsara ireny martiora ireny, fa nasa nijoratra amin'ny fahafatesana izy ireny, kanefa tsy natahotra, tsy nanana fanahiana satria niasa tao amin'ny fanahy masina. Zava-dehibe araka izany ry havana, ny fananantsika io fanahy masina hiasa ao anatintsika io, fa tsy vita amin'ny mampahery ihany io, fa mananatra antsika, mampianatra antsika, mitarika antsika hahalala ny marina, ary mampahafantatra antsika ny zava-miafina rehetra dia ny zava-miafin'ny fanjakan'Andriamanitra. Io fanahy masina io no mampiharihary antsika ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Io fanahy masina io no mampahery antsika rehefa tojo olana isika. Ary io fanahy masina io ihany koa dia mbola mifona ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tonona satria indraindray tokoa tsy fantatritsika izay vavaka tokony ataontsika. Fa ao ilay fanahy masina izay miasa ho antsika, mampahery antsika dia mahereza ry havana. Angatao mandrakariva ny fanahy masina, aoka ny fanahy masina irery ihany no ekenao, mpitarika anao.
mba tonga anao tsy ho diso hevitra, mba tonga anao tsy ho diso lalana, mba tonga anao tsy ho diso fanantenana ny amin'ny fanapaha-kevitra izay resinao. Aoka ny fanahy masina ho ekenao mpitarika anao ny amin'ny zavatra rehetra, eny fa na dia zavatra kely indrindra eo amin'ny fiainanao aza, fa indraindray zavatra everitsika fatao marina kanefa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Koa mety teza ary ho tarihan'ny fanahy masina, ny fanahy masina irery ihany no tsy handiso atsika, ny fanahy masina irery ihany no afaka mampahery atsika ny amin'ny ady sarotra rehetra izay atrehantsika amin'ny fanenjehana izay atrehantsika kristianina ihany koa. Dia andeha isika hifampahery, andeha isika hifampitaona hoe mety teza ho tarihan'ny fanahy masina. Ny afatra izay noraisintsika teo dia hoe Jesosy Kristy miandany amin'izay olona manaiky azy. Tandriako miteny ratsy ny fanahy masina, fa tsy azo famelan keliko izay miteny ratsy ny fanahy masina, ary mety teza ho tarihan'ny fanahy masina, fa ny fanahy masina no mampahery atsika amin'ny zavatra rehetra, ahalalantsika ihany koa ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia ho azy Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay ny amin'ny afatra izay nomenao anay indray. Hovatsy hoentinay hiatrika ny fiainanay manontolo tsy ny anio ihany. Mampahery anay tokoa ianao Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka ahafahanay mijoro amin'ny finoanay, ahafahanay manambara an' Jesosy Kristy ary ahafahanay ihany koa mihazona izay efa niazonanao anay hatramin'izay. Ankehitriny izay Jesosy, maniry indrindra ny fahafenoan'ny fanahinao masina, hitarika anay indray amin'ity anio ity, ny amin'izay tianao hitondrana ny fiainanay, mba tsy ny hevitray no hanjaka fa ny hevitra ao Andriamanitra, satria efa niekenay ianao ho tompo sy mpamonjy anay. Ary raha tompo ianao, raha mpanjaka ianao, dia ianao no mandity sy manapaka ny fiainanay. Efa nomenao ny fanahinao masina ary izahay ampahery anay, dia izany no irinay indrindra hanapaka ny fiainanay indray amin'izao anio izao. Mety miatrika zavatsarotra izahay Jesosy, fa misaotra noho ny fanahinao masina izay omenao anay, tarika anay, ampahery anay, miasa ho anay isan'andro mampahafantatra anay ny marina izay sitraka ao Andriamanitra indrindra. Amakivaky izao tontolo andro izao izay Jesosy, maro ny zavatra mbola miandry anay indray. Tafio ny herinao ary izahay, ahafahanay miatrika izany amin'ny mpitoniana, amin'ny mpifaliana, amin'ny mpahadokinanao Andriamanitra. Dia aoka ny fiadananao hanapaka ao anatin'ny fonay tsirairay avy, dia izay rehetra manafesatra anay eo ampototry ny azo fijalianao no hitondranay izany, mba ho feno fitahiana avy aminao ihany koa anay izahay. Dia ahay zara izany fiainana omenao anay izany izahay Tompo, hampitombo eo anatinay ihany koa ny fitiavana anao Andriamanitra, mba hahaizanay mizara ny fitiavanao amin'ny hafa. Dia matoky izahay Jesosy fa miasa eo amin'ny fiainanay ianao, tsy izahay reto ihany, fa ny ankohonanay ity fiangonana misy anay ity sy ny mpino rehetra, ny olonao rehetra, dia samy anana anjara ao aminao avokoa. Ianao Jesosy Kristy ane andray an-tanana ny fiainanay tsirairay avy. Raha misy aminay marary, ho sitranonao. Raha misy azo pahorina, ho ampiononao. Raha misy ny ao anatin'ny fifaliana, ho tehirizinao amin'ny mandrakariva izany. Ireo izay ao anatin'ny olana samihafa dia omenao taridalana izy ireny ahafahany mivoaka ao anatin'izany olana izany. Jesosy, ny fiainanay rehetra dia akinay ao amin'ny pelantananao, ka indreto izahay manolotra ny fiainanay ao anjakanao. Dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany ny fisianay, ny fijoronay. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ka faly indrindra izahay miombona amin'ilay fanampianarinao manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra dia mahasay isika mijoro ho vavolombelona, ka mahasahy manambara ny finoantsika ihany koa. Aoka ary isitsangana ny fiangonana, hiaraka anaiky sy hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra, izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina maneran'izao tontolo izao, dia ny fanaikam-pinoana apôstôlika manao hoe: Mino an'Andriamanitra Kristy, mpanao lanitra sy ny tany aho,
ary mino an' jesosy kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka maria virjiny nijalona nanapaka Pôntiô Pilato nombona tamin'ny hazo fizaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Raitsotoa avy any haviny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Raha izao amin'ny finoana ry havana nitsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho tanteraka aminareo izany manao hoe ary Andriamanitra ny fanantenanana ane hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen.